Hojerentsika eto amin'ity vidéo ity ireo habitude anankidimy izay fanaon'ireo gitarista mahay eto ambonin'ny tany. Voalohany dia ny discipline amin'ny resaka kotrana. Ny olona mahay rehetrarehetra dia tsy maintsy mandray gitara isan'andro isan'andro. Ao ny mety hoe adiny iray, misy ny adiny roa. Fa ho an'ireo professionnel any ivelany dia misy mahavita hatramin'ny adiny 4 isan'andro. Ao anatin'izany izy mikotrana resaka gamme, mamolaka an'ilay tanany zany. Eo ihany koa mety mianatra mélodie izy izany hoe mety manao création na mélodie, soratana izy dia avy eo tendreny. Eo ihany koa mety hoe famerimberenana ireo hira izay efa fanaony hatramin'izay na hira izay ihany koa mety hoe voninariny voavetivety. Fahazarana faharoa indray dia ny fanaovana écoute. Ny olona rehetrarehetra rehefa mianatra gitara, surtout mandalina ary miditra amin'ny sehatry ny matianina dia tsy maintsy manao écoute. Ao anatin'izay dia tsy hoe mihaino hira ohatran'ny olona mpihaino hira rehetrarehetra fa mandalina mihitsy izy, izany hoe tsy mankafy an'ilay hira fotsiny izy fa enarany mihitsy ilay izy enony. Jereny ohatra ny structure na nahoana ihany koa ny création nataon'ilay olona. Eo ihany koa mety hoe jereny ihany koa ny fomba nanaovan'ny olona ilay mélodie an'ilay hira dia analyseny ny zavatra iny. Fahazarana fahatelo dia ny fitendrena sy ny fihainoana style tsy fanao. Ohatra, ny firenena rehetrarehetra dia samy manana ny culturany dia ireny ho an'ny olona izay mandalina te hay gitara dia anisany alalininy. Anome ohatra antsika, misy olona zao vazaha tonga eto amintsika hanao ohatra hoe resaka taizina muzika izy any ivelany dia tonga eto izy manao fikarohana. Ny antony anaovana an'ireny dia mba hahafahany mitombo sy mampivelatra ny zavatra efa any anatiny ihany. Dia izay fianarana sy fandaliana style samihafa izay no mahatonga anazy manan-karena créativité any anatiny ihany. Dia ohatr'izay ihany koa tsika izay maniry ny andalina dia tsy maintsy manao an'izay. Anisan'ny fahazarana tsy miala amin'ny gitarista izay efa mahay dia ny fijerena ny ataon'ny hafa. Na efa mahay be ary izy dia mbola manokana fotoana foana hijerena ny fomba fitendrin'ireo namany. Eo ihany koa ny fomba fitendrin'ireo olona izay any ivelan'ny firenena izay misy anazy. Ohatra, raha gasy ilay gitarista dia mianatra ny fitendrin'ireny africain ireny izy mihaino ihany koa izy ny fitendrin'ireny européen ireny mba hahafahany mahafantatra hoe raha mamorona zavatra any eriana any dia tsy ataoko mitovy amin'ireto olona ireto. Possible manko tsika rehefa tsy mihaino ny hafa dia mety hamorona zavatra izay efa misy manao. Fahazarana anisan'ny tsy miala amin'ny gitarista fadimy farany dia ny fibaikony ny tenany mba hianatra hatrany. Raha vainao raha olona mora afa-po amin'ny fahaizanao androany dia tadio fa tsy ho lasa gitarista malaza sy mahay mihitsy ianao. Mila zany tsika raha maniry hoe teo gitarista tena mahay mahafehy dia mila tsy manaiky afa-po amin'ny fahaizana izay raisinao androany fa mila mitoy mianatra hatrany hatrany. Izay ny vidéo antsika aza dino ny mipartager. Saotra tompoko.